tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pasteur Dina. Dia araka izany feonkira famantarana izay arahantsika izany dia ny fandarana tokantrano sy fiarahamonina indray no arahantsika ankehitriny. Tena faly izay miaraka aminao indray ankehitriny ary misaotra manokana ny dolihetsy amin'ny lafiny teknika izay manodina ny masinina rehetrarehetra sy ny bokotra maro samihafa ka mampita ny feo any amintsika tsiraray avy. Ianao koa tena isaorana manaraka izao fandarana izao ary sainay ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Tamin'ny herinandro ity tsika dia niresaka manokana momba n'izany atao hoe fananahana izany, ary zavatra iray tena tokony hanabeazana ny olona ankehitriny izany. Araka ny naveriko omaly hoe betsaka ny olona miakatra eny amin'ny tribonaly mihitsy noho ny amin'ity resaka fananahana ity izay tsy ampy fanabeazana ao anatin'ny tokantrano. Dia misy toe-tsaina tena tsy mety ho ataontsika indraindray rehefa miresaka momba ny fananahana io dia verintsika fa vita izany. Ary izany mihitsy ny fomba anankiray hamaritantsika azy ary ilay teniko omaly hoe manao ratsy, vetivety, zavatra tsy fanao dia nefa rehefa jerentsika ange dia ny olona rehetrarehetra dia samy manao an'izany atao hoe mampiasa an'izany fananahana izany avokoa indrindra ao anatin'ny tokantrano ny mpivady manao firaisana ara-nofo. Ary izany no tena tokony hanabeazantsika azy. Androany izany tsika izao dia hiresaka manokana momba ny hoe ahoana ny fomba hanabeazanao ny zanakao ho amin'ny resaka fananahana izany mba hahatonga an'ilay fananahana tena hoe hipetraka araka ny tokony ho izy, ka tsy sanatria vao zazavavy kely 12 taona dia voolana nalatsaka izany ary tsy sanatria ihany koa vao zazavavy kely 5 taona dia efa hitondra voaka tsy mirina sady fa rehefa jerena dia vokatry ny tsy fanabeazantsika ny amin'ny resaka fananahana daholo izany. Tsy mivobe antsika na ny lehilahy, ilay tanora na raim-pianakaviana any ka lasa manaonao foana miteraka ny fanolanana. Fa rehefa dinihana koa ange tsy voatery ilay lehilahy no tena mitondra an'ilay fanolanana, fa misy mihitsy n'ilay hoe tsy fahafantaran'ilay vehivavy ny momba ny tenany. Dia izay indrindra izany no tokony hojerentsika hoe tsika izany tena tokony mila mampafantatra ny zanantsika mahakasika an'izany hoe tokony fantatra ny zanakao tsara io tenany io na lahy izy na vavy, ny fomba naharian'Andriamanitra an'ilay fananahana. Efa niresahantsika izany tamin'ny maly izay fomba naharian'Andriamanitra ny fananahana lahy sy ny vavy, dia mila mpafantarina ny zaza izany araka ny taonany ireny ankizy ireny. Dia hijereo tsara fa na any am-pianarana ary nge hitantsika tsara fa any amin'ny primaire ireny na hoe sekoly fanabeazana fototra dia efa misy ny any amin'ny siansa na amin'ny fahalalana tsotsotra izany mahakasika ny hoe tokony fantatry ny ankizy momba ny toe-batana io, indrindra momba n'ilay fananahana. Dia ny any am-pianarana amin'ny maha any am-pianarana azy matetika dia ilay fanadinana ny tena mampitaintaina sy ny tena atao misongadina. Fa eto kosa izany ao anatin'ny tokantrano ilay fanabeazana sy ny fampianarana ary ny fampitana amin'ireo zanakao dia tsy misy resaka mihitsy hoe fanadinana ary tsy misy zavatra tokony hampitaintaina fa zavatra anankiray tena tokony hiainana. Dia tokony misy mihitsy izany ny sokajy-taona hoe hatreto tokony fantatry ny ankizy lehilahy izy vehivavy izy, tsy mitovy amin'ny fananahany anadahany ny fananahany raha vehivavy izy, tsy mitovy amin'ny fananahany anabavy ny fananahany raha ohatra ka lehilahy izy. Mila mampafantatra izany isika ray aman-dreny satria hitantsika tsara fa any mbola kely dia efa misy tokoa ankehitriny ny karazana herisetra mahazo vokatry ny tsy fahalalana. Nareo angamba no mety tsy mbola naheno fa efa nisy nge izany hoe mpianadahy miray trano tao anatin'ny tokantrano izany dia ilay anadahany ihany no nanolana n'ilay anabaviny mbola kely dia raha ohatra moa ka izany no mitranga amin'ny fiainantsika atao ahoana moa izany fa dia tena hoe ianao ray aman-dreny no tokony hoe andinika hoe ahoana tokoa moa izany nataoko tamin'ity zanako ity. Dia fantatsika tsara nefa ny ankizy rehefa ilay mbola kely dia tia jerijery, tia ohatra ny hoe tia kitikitika ary be dia be no zavatra misy ohatra izany hoe ilay vehivavy tia kitikitika ilay mahalehilahy ilay lehilahy anadahany ary ilay lehilahy tia kitikitika ilay mahavehivavy an'ilay anabaviny. Zavatra faly tsy tokony atao izany kanefa ny tsy tokony koa tsy azo resahana. Rehefa tsy resahanao mantsy dia ataony any amin'ny mangingina, fa rehefa tena resahanao ambaranao azy tsara ny marina dia mampihena izay mety ho herisetra satria na ilay vehivavy mikitikitika anay
mahalehilahin'ilay anatany na le lehilahy mikitikitika mavevavy amin'ilay anabaviny dia samy herisetra daholo izany zavatra izany. Izay izany no tena tsy maintsy apetraka tsara ny hoe ianao lahy dia ianao koa vavy. Fa faharoa ho jerentsika dia ny hoe ny fiovarany fananahana io, ny fiovarany atao hoe fananahana, ny fiovaran'ny fananahana ihany koa dia tena mila ampifantarina amin'ny zanaka ao anatin'ny tokantrano. Ny tsy fampifantarantsika ny fiovaran'ny fananahana dia tena mety hitondra any amin'ny fivilian-dalana. Ohatra hoe ny zazavavy manomboka eo amin'ny 12 na arakaraka ny toe-batany sy ny toe-tany misy azy 12 taona dia tonga fotoana miova izany ilay fananahana mihitsy ny resahana ao anatin'izany hoe misy raha mandeha izy ary tena mariky ny fahavelomana sy ny fahariana tsara ao anatiny izany fisiana raha mandeha izany ary tsy tokony hampatahotra azy. Matetika nefany itsika ray aman-dreny tsy tena samy teny marina ary na dia miteny marina dia matahotra tsika sao dia hanaonao foana ireo zanantsika ireo. Matoa nataon'Andriamanitra amin'io ny fotoanan'ilay zazavavy ny dikany dia tsotra mba hahatonga an'ilay tsika ray aman-dreny izany hatsapa mihitsy hoe mila mampafantatra an'ilay zanantsika satria be dia be inga tsy mahafantatra inona moa izany ny dikany hoe tonga fotoana ilay zazavavy. Maninona izy izany ny tonga fotoana dia efa tokony fantany tsara izany fa amin'iny fotoana hatongavany iny ilay raha mandeha ho amin'iny dia efa misy zavatra mivoatra be ao anatiny ao izay tokony ianao renim-pianakaviana, ray-pianakaviana mihitsy ny mpanabe ny tokony hampianatra ny zanakao. Tahaka izany ihany koa ny fitombon'ny tratrany ilay maniry-nono. Itsika izany tsy samy mampianatra an'izany hoe maninona ny maniry-nono ny zanaka, maninona no mitombo ny nono ny tratran'ilay zaza. Indraindray ary lazaintsika fa hoe sao dia efa nisy nanafisafy io, tonga dia ilay fanendrikendriana no mipetraka avy hatrany ao anatin'ny tokantrano. Izaho izany tena miteny amintsika eto hoe ampifantaro ny zanakao ilay fivoarana misy eo amin'ny fananahana na dia ireny faniriana volo any amin'ny fananahana ireny fotsiny ary ilainy fantatra ireny mba ampy ahafantarany tsara ny tenany. Fa rehefa fantany tsara ny tenany, ainy mikarakara ny tenany io, ainy ihany koa no miaro an'ilay tenany. Dia tsy vitan'izany ampiomany azy tsara ny amin'ny hoe ny vehivavy izany miteraka ary izay ny dikan'iny raha iny, ny fahavononan'ilay toe-batany amin'izany fiterahana izany. Kanefa mila mampafantatra azy tsara koa fa tsy tokony ho pitaiza avy hatrany izy fa mbola manana fotoana lavalava hitaizana azy, hanomanana azy ho amin'izany atao hoe fianam-pianakaviana izany. Satria be dia be inge izao izany ny ankizy tokony mbola hotaizaina dia lasa efa mitaiza sahady misy izany 14 taona dia lasa mitaiza nefa tena mbola tokony ao anatin'ny fitaizana. Ny antony dia izao tsy nataontsika dia nomeloa ilay fitaizana tany aloha tany dia lasa ilay zaza no mizaka ny tserany aina. Dia ampifantaro azy tsara ny fivoarany toe-batany. Tahak'izay koa ilay lehilahy saika diniko no niteny azy teo, ny lehilahy misy tsiranoka mivoaka amin'ireo lehilahy ireo. Mila fantarinao ray aman-dreny azy izany ary ianao ray aman-dreny no tokony hiresaka izany amin'ireny zanakalahy ireny. Fa rehefa tsy resahanao ray aman-dreny amin'ny zanakalahy izany dia tadidio fa izao ny zavatra misy ankehitriny amin'izao vanim-potoana ianantsika izao be dia be tokoa ny ankizilahy eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 taona 15 taona manao andran-kandrana milalao an'io filahiana io, manosotra savony dia mitady zavatra fafinaretana ary dia misy marary satria misy vototra mihitsy. Fantatrao angamany zavatra tiako tenenina. Ny antony ireny rehetrarehetra ireny rehefa tena dinihana ilay fanabeazana no tsy ampy. Itsika malagasy izany tratrany hoe henatra ary tsy ny ray aman-dreny ihany izao no menatra fa na dia ny mpampianatra ary ny indraindray dia tsy samy teny momba an'ireny, ohatrany tsy samy resaka araka ilay teniko tamin'ny voalohany hoe ilay famaritantsika ny amin'ny atao hoe firaisana sy ny fananahana vetaveta ozintsika. Kanefa mialatsiny amin'ny teny hoe samy manao vetaveta daholo ihany fa ilay fotoanany fotsiny no tsy mitovy. Dia izay izany no zavatra iray tena tokony hoe ianarantsika indray dia sahiza ny ray aman-dreny ny mpanabe tena mampianatra ny zanakamy amin'izany atao hoe fananahana sy ny fivoarany io fananahana io arak'izay namoronan'Andriamanitra azy. Voafetra ny fotoanantsika fa izay aloha no azona tolotra indray tamin'ny androny ity dia mametraka ny veloma mandra-piona aminao ny nanolotra ny fandarana an'io ny mpitandrina aty mizafitiana raha-pitsindraintsika mihaona rarosondrina tompoko. Tokantrano mikorotana
vady maditra, zanaka sarotra tezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pasteur Dina.